tsara ny volazan'ireo mpandray fitenenana teo alohako. Iarahantsika miaika angamba fa ny mpiasa salama no afaka mahatanteraka tsara ny asany ary mampitombo ny vokatra eo amin'ny orinasa sy ny sehatra asa misy azy. Ary ny firoborobon'ny sehatra asa no isan'ny antokiray mampandroso ny firenena satria miena ny tahan'ny olona tsy anasa fa mitombo kosa ny ankohonana afaka mivelona ara-dalàna. Noho izany dia azo lazaina fa tombontsoa iombonana no tovozina amin'ny fikarakarana ny fahasalaman'ny mpiasa eo amin'ny sehatra rehetra na eo amin'ny fanjakana izany na amin'ny tsy miankina na amin'ireo miasa tena. Raha ny ady amin'ny VIH sy ny SIDA indray no lazaina dia ady iraisam-pirenena. Io sady mahasahana lafim-piainana maro sy sehatra maro ary tsy afaka amin'izany ny sehatry ny asa. Raha malala tokoa mantsy fa ny hery fiarovana ao amin'ny olona iray no lasibatry ny VIH, koa raha marefo ny fiarovana ny mpiasa iray vokatry ny fidiran'ny otrikaretina ao aminy dia miena ny tanjaka hoentin'ny asa ka dia miena arak'izany koa ny vokatra azo avy aminy.